fanetana mba tonga atsika hiaraka am Jesosy Kristy hatrany. Hiara hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainy tsara indrindra any an-danitro, ray zanaka sy fanahy masina mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, iakohofany loholo 420, hanaovany zava-mananaina 4 rahandreo manala manao hoe masina, masina, masina lay Tompoandriamanitra sy to, lay taloha ankehitriny aro avy. Saotra dera laza eriaja fakasitrahana tanteraka tolotra ianao, mamezo fotoana izao iresanay momba ny fanambadiana, momba ny fianakaviana, momba ny akohonana. Manana problema goavana na iza na iza amin'ny sehatra io ny zanak'olombelona, kanefa ianao koa dia manana vahaolana amin'ny alalan'ny teninao, ka dia hiara hianatra ny teninao zahay andray zany vahaolana izany. Mivavaka aminao koa zay ho an'ny salama rehetra, ho an'ny trapahorina rehetra, ho an'ny manana olana rehetra, mana problema rehetra, ary indrindra ho andreo mpianatra na lafanadinana, jereo amin'ny fomba manokana izy ireo anana fitadiana maranitra, anana fomba fahaizana mamaly fanontaniana ka mba ho afaka somba tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Iny ary fiaraha-mianatra baiboly, zay no ataotsika eto, fiaraha-mianatra baiboly. Ary efa niteny amin'ny hoe hiara hianatra isika, ianareo izany mamaky baiboly, izao iteny eny aniranilany eny. Misy fantanaena zany ho valitsika, fantanaena iza no nanorona ny fanambadiana, iza namorona ny fanambadiana, ary tokony ahatra afrina zany. Zay voalohany. Faharoa, ekeny Jesosy hoe ny fanambadiana anaovana lanonana. Ekeny Jesosy hoe ny fanambadiana anaovana lanonana. Fahatelo, ahoana ny fifidianana izay ho vady. Ahoana ny fifidianana izay ho vady. Fahaefatra, ahoana ny tokony hifampitondran'ny mpivady. Ahoana ny tokony ho fifampitondran'ny mpivady. Fahadimy, ahoana hoy ny baiboly ny amin'ny fisaraha-panambadiana. Ahoana hoy ny baiboly ny amin'ny fisaraha-panambadiana. Fahaenina farany, ina no ambaran'ny baiboly ny amin'ny fitaizana ny akonana. Ina no ambaran'ny baiboly ny amin'ny fitaizana ny akonana. Eny ary. Andeha hijery ary isika andreo rehetra ireo. Tena mila taridalana mazava avy amin'ny baiboly ny olombelona, indrindra ny amin'ity fanambadiana ity. Betsaka mantsy ireo zava-mitranga teo amin'ny tantara, eo amin'io sehatra fanambadiana io. Ko iza nanorina fanambadiana? Ary tokony ahatra afrina izany. Valina. Zao mivalina. Genesis 2:2-20 ka 5:5-20. Genesis 2:2-20 ka 5:5-20. Vakio ary tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha-lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy, ary tany namorona ny Jehovah Andriamanitra amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia nentiny tany amin-dralehilahy ireny ahitany izay hanononany azy avy. Ary izay rehetra nanononan'ndralehilahy ny zava-mananaina rehetra, dia izany no anarany. Dia nomen-dralehilahy anarana ny biby rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidia rehetra. Nefa tsy hita izay vady sahaza ho an-dralehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondria toren-dralehilahy ka dia natory izy. Dia naka ny taolan-tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taolan-tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia natao avoka nentiny tany amin-dralehilahy. Ary io ralehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity.
dia natao hoe vehivavy satria lehilahy no nalana azy. Ary noho izany lehilahy dia andao niraisiny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary nofo iray ihany ireo. Ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nahalala hevitra izy. Mazava be zany fa Andriamanitra namorona ny fanambadiana. I Adama aloha ny fonony voalohany dia nampandalovana izay ohatran'ny Adama amin'ny biby rehetra, tsy nisy vady saza ho azy na dia iray azy, tsy nisy biby na dia iray azy. Ary nasondritory an'ny Adama indray Andriamanitra dia nalainy ny taolatehezany sy taolan-dohany, sao dia manitsakitsaka tsy taolana avy an-tongony fa andao dia hitsaky tsara fa taolatehezany eo akaikin'ny fo. Ary nasondritory an'ireo lehilahy azy dia ino no nanaovany vady azy dia tsy iza fa Eva izany. Ty dia taolana avy amin'ny taola kosa, nofo avy amin'ny nofo. Ity dia atao vehivavy satria lehilahy nanana azy. Mateo 9:10. Mateo 9:10 fa 3 ka hatramin'ny 7. Ary nisy fariseo nanantona azy dia nakafana azy hoe mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangana azy na inona na inona. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy mbola nivakianareo va ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy ka dia nanao hoe ary noho izany lehilahy dia andao niraisiny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarain'ny olona. Hoy ireo taminy nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy? Ary hoy Jesosy taminy ny hamafonfonareo no namelan'i Mosesy anareo hisao-bady fa voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo nazovy no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangajangana ihany ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Mazava be zany ny tenin'Andriamanitra eo, ho nofo iray ihany ny mpivady. Aoka izay natambatr'Andriamanitra nampiraisin'Andriamanitra no masian'Andriamanitra ny fanambadiany tsy ho saran'olombelona. Dia misy olona izay faly ery mampisaraka ny mpivady, mitady ny fomba rehetra hahatanterahana an'izany kanefa dia tsy ahakasan'Andriamanitra izany. Ka Andriamanitra mihitsy nanao ny vady ho an'i Adama ka dia nanamasina ny fanambadiany Adama sy Eva izy ary natao ho maharitra mandrakizay izany. Fanontaniana faharoa, eken'i Jesosy ve ny fanambadiana hanaovana lanonana? Valiny eo amin'ny Baiboly. Zaona 2:2 ka hatramin'ny 1:10. Zaona 2:2 ka hatramin'ny 1:10. Vakindray ary tompoko. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana ny Galili ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy raha vehivavy moa fa ninona kory izao sy anao tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay aseny ataonareo. Ary nisy ny vato enina mahalany rano indroana intelo ny vata avy mipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesosy taminy fenoy rano ny siny dia ry fenoiny hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy tovozo amin'izao ka ento ao amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nahalala izay niaviany fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nahalala dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha ary rehefa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana ny Galili ho voaloham-pamantarana ka nasehony ny voninainy ary noazo ny mpianany.
Hitantsika eo zany a fa nanatrika ny lanonana tao amin'ny fakaram-bady Jesosy. Somary nisy problema ho tao, tsy ampy ny divay, de niditra an-tsehatra Jesosy ozy maririn'i Jesosy hoe ataovy zay saina ataonareo, dia nisy siny enina, siny anakenina zany feno rano teo, dia nasain'i Jesosy tovozina satria lany ny divay, ny lanonana mbola tsy vita, na somary mahatra andro maromaro moa ny lanonana any amin'ny fitoeran'io, dia tovozina ary lasa divay faran'izay tsara. Ny olona faran'izay tsara no atao melo de zay tsaratsara koa taty afara, fa ny Jesosy ny tsara indrindra no nataony afara. Asalamizany foana ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy, mihatsara ary lay divay tsara no nohaniny. Eny azy eken'i Jesosy zany ny lanonana eo amin'ny fanasana fampakaram-bady. Ahoana kosa ny fifidianana izay ho vady? Ahoana ny fifidianana izay ho vady? Obolana 9 andiny 7 obolana 9 andiny 7. Trano sy arena ny lova avy amin'ny ray, fa mivady hendry kosa dia avy amin'ny Jehova. Ahoana fifidianana izay ho vady? Zay avy amin'ny Jehova, zay avy amin'ny Jehova. Ny vady endry de avy amin'ny Jehova. Mety misy zany mavady tsy endry, fa ny vady endry de avy amin'ny Jehova. Korintana 2:4-7. Korintana 2:4-7. Aza mety asiana zioga tsy atonina anareo ikambana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona ny ombona mazava sy ny maizana? Ahoana fifidianana izay ho vady? Aoka hitovy finoana, hitovy finoana, aoka hifanetana, aoka anana fitoviana tady-dokanga ihany koa, sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe ilaina mihitsy zany ny hoentina mbavaka, mangataka amin'Andriamanitra, mivady endry avy amin'ny Jehova, mangataka amin'ny Jehova, mitaraina fatra mihitsy hoe anambady ka mba hitovy finoana, hifanentana, mifanaraka amin'ny filamatry ny Baiboly, ary mitovy tady-dokanga. Eny ary fanontaniana fahavatra, ahoana ny tokony hifampitondran'ny mpivady, ahoana ny tokony hifampitondran'ny mpivady valiny? Efesaina 5:1-20 ka hatramin'ny 7:30. Efesaina 5:1-20 ka hatramin'ny 7:30. Vakio indray ary. Sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy, ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny Tompo, fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana, ary izy ny mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana an'i Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanolorany ny tenany hamonjy azy, mba hahamasina azy hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana, malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tiany tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tiany nofony, fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana, fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia andao niraisy ny reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny
Kristy sy ny fiangonana ao. Na dia izany aza, samity hivadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, aroka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Io zany ny tena tsy ambaratelo ambara ny soratra masina. Io zany no tena sitrapon'Andriamanitra. Aoka hifankatia ny mpivady. Aoka hiara-miasa, hiara-mandray andraikitra ny mpivady. Ary aoka mba samy aneo fifanampiana amin'ny zavatra rehetra zay atao ny mpivady. Ary lay sary amanohatra izay aniona azy de hoe aoka ho sahala amin'ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana. Avy any an-danitra Kristy nidina teto tany, tia ny fiangonana, namonjy ny fiangonana, ary tena manafiraisana tanteraka amin'ny fiangonana. Aoka izay fitiavana izay, aoka izay fifanarahan-tsaina izay, aoka izay fifanarahana eo amin'ny toe-tram-panahy izay isy eo amin'ny mpivady. Korintena faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, Korintena faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Korintena faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Izao fa ny telony ankanesako aty aminareo, amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny rehetra. Efa nambarako fahiny sady milaza raha teo koa aho, toy ny nataoko fombola teo aminareo fandroany ihany, ary ankehitriny raha teo kosa, amin'izay nanota teo aloha sy amin'ny sisa rehetra, fa rehefa tonga indray aho dia tsy hiantra, satria ianareo mitady famantarana fa miteny ato anaty Kristy izay tsy malemy aminareo fa mahery ao aminareo kosa. Fa voaomby tamin'ny hazo fijaliana izy no fahalemena, nefa velona kosa no ny herin'Andriamanitra. Fa izay koa dia malemy ao aminy, nefa hiara-belona aminy ho anareo izahay no ny herin'Andriamanitra. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, izao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona ny laviny ianareo, nefa manantena aho fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona no laviny. Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo, tsy ny hisehoanay ho olona voazahatoetra nefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho toy ny olona ny lavina azy izahay. Fa tsy mahavita na inona hanohatra ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy izahay, fa ianareo no mahery, ary izao no angatahanay dia ny fanatanterahana anareo. Izany no anoratako izany zavatra izany, raha tsy eo aminareo aho fandrao rehefa tonga aho, dia hanao izay mafy araky ny hery izay nomeny Tompo ahy ho fananganana, fa tsy ho fandravahana. Farany ry rahalahy, mifalia aoko ho tanteraka ianareo, mandraisa amin'ny fampiononana, miraisa saina mihavana. Ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo, mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina, ny olona masina rehetra manao veloma anareo. Hitantsika eo zany hoe fitiavan'ny Kristy ny tokony ho ampon'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny fitiavan'Andriamanitra ny tokony ho hita eo amin'ny rehetra rehetra, ka dia aoka hifamela-heloka, aoka hifanampy, aoka hifandefitra, aoka hifampizara teny mamy, aoka hifanarahan-tsaina tsara, aoka hifanaja ny lehilahy sy ny vehivavy. Zany no tokony fifampitondran'ny lehilahy sy ny vehivavy. Korintana voalohany toko fahafito, andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Korintana voalohany toko fahafito, andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary ny amin'ireo zavatra nosoratanareo dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy vehivavy akory. Nefa no fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy hanana
vadiny avy, ary eo koa vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Aoka ny lay hanao izay mety atao amin'ny vavy, ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lay. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lay, ary mba toy izany koa ny lay tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandriana nareo raha tsy amin'izay andro sasany fanekenareo andro hivavahana, nefa mbola iraisanareo fandriana indray mba tsy hakany satana fanahinareo noho ny tsy faharetanareo. Fandeferina nefa no anaovako izany fa tsy mandidy aho, fa tiako tahakay ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Izay no tari-dalina amin'ny soratra masina. Ny lahy dia tsy tompon'ny tenany fa ny vavy no tompon'ny lahy. Ny vavy tsy tompon'ny tenany fa ny lahy tompon'ny vavy. Ko dia tiatsika ahatra ve ny fanambadiana? Tiatsika ahita fahasambarana ve ny fanambadiana? Aoka samy tanteraka ny adidiny ny lahy sy ny vavy. Eny ary, ahoana hoy ny Baiboly ny amin'ny fisaraha-panambadiana? Ahoana hoy ny Baiboly ny amin'ny fisaraha-panambadiana? Andeo jerentsika indray ary fanambarany Jesosy ao amin'ny filazantsara. Mateo 5:1-3 sy 4:30. Mateo 5:1-3 sy 4:30. Ary voalaza hoe nazovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome andra-vehivavy tara-tsoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy no fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary nazovy ny manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Zay zany ny fanambarany Jesosy Kristy ny amin'ny fisaraha-panambadiana. Raha ny tena marina zany dia tena tsy akasitrahan'Andriamanitra, tsy akasitrahan Jesosy ny fisaraha-panambadiana. Marka 10:1-12. Marka 10:1-12. Ary hoy izy taminy, nazovy no misao-bady ka mampakatra vehivavy hafa dia mijangajanga ka manala baraka ny vadiny. Ary raha vehivavy kosa no misaotra ny lay ka manambady olon-kafa dia mijangajanga izy. Mazava dia mazava zany fanambarana izany. Lioka 8:20. Lioka 8:20. Izay rehetra misao-bady ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra vehivavy voasaotra dia mijangajanga koa. Dia ahoana ny didin'Andriamanitra eo amin'ny didy 7? Exode 20:4-20. Exode 20:4-20. Ahoana ny didy 7? Aza mijangajanga. Iverinantsika indray Korintana 1:7, 9:10-11. Korintana 1:7, 9:20-11. Korintana 1:7, 9:10-11. Ary ny manambady dia didiko, nefa tsy izao fa ny tompo. Aoka tsy hiala amin'ny lay ny vavy, nefa raha misy efa niala dia aoka toetra tsy manambady, na aoka hody amin'ny lay, ary ny lay aoka tsy hiala amin'ny vavy. Anjaran'ny tsirairay mieritreritra, anjaran'ny tsirairay ny mandanjalanja mandinika ny fiainany, fa zay ny fanambarany soratra masina. Fantana farany, inona no ambaran'ny Baiboly ny amin'ny fitezana ny ankohonana? Inona no ambaran'ny Baiboly ny amin'ny fitezana ny ankohonana? Annikizy, Exodoto 20:12, didy 5 io. Manajany ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Obolona 2:20. Obolona 2:20. Anaka, tandremo ny didiny rainao, ary aiza mahafoy ny lalan'ny reninao.
Oboly toko fahafolo andiny voalohany. Oabolan'i Solomona, ny zanaka Hendry mahafaly ny reiny, fa ny zanaka Dala mampalahelo ny reniny. Obolona 13 andiny voalohany. Obolona 13 andiny voalohany. Zay zany ny afatra ho an'ny ankizy. Ny zanaka Hendry mihaino ny fananaran-drainy, fa mpaniratsira tsy mety mihaino na dia anarina mafy aza. Zay zany ny fahendrena, fankatoavana, fanampiana ray aman-dreny. Ary apiako hoe mivavaka ho an'ny ray aman-dreny, maneho fitiavana ny ray aman-dreny. Ao indray zany ny torohevitra omenan'ny ray aman-dreny. Ahoana ny torohevitra omenan'ny ray aman-dreny? Deutéronomie 5:1 5 hatramin'ny 7. Deutéronomie 5:1 5 hatramin'ny 7. Ary tiavan'i Jehovan-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary eo ka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao. Dia ampianary tsara ny zanakao izany. Ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifoha. Ary fezo ho famantarany eo amin'ny tananao irery. Ary eo ka ho fampahatsiarovany eo ambonin'ny handrinao. Ary soraty eo amin'ny tolam-baravarany tranonao sy eo am-bavahadinao. Izany no adidin'ny ray aman-dreny, na miditra ianao na mivoaka, na ao an-trano na any an-tsaha, na ao am-pandriana ianao na ao amin'ny efitrano, aoka ho hitany zanakao fa tena milaza ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Obolana 12:4. Obolana 12:4. Zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany. Mahafinaritra dia mahafinaritra zany. Efesiana 1:4 Efesiana 1:9 ka hatramin'ny 1:4. Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Manaja ny ray sy ny reninao, fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Fa voalaza zay zany amin'ny ankizy, fa eo ambany eo dia hoe tezao amin'ny famaizana. Raha be io famaizana io indray dia eritreretina hoe tsy fitiavana, kanefa tena fitiavana ary tena taridalina avy amin'Andriamanitra. Malakia 3:7 sy 7. Malakia 3:7 sy 7. Indro izao niraka ny Elia mpaminany ho aminareo dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehova, ilay lehibe sady matahotra. Ary izy hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy, fandrao ho avy aho hamely ny tany amin'ny fandringanana. Misy toe-javatra mampivarahontsana. Ny ray lasa ohatra amin'ny fahavalo amin'ny zanany, ny zanany ohatra ny fahavalo amin'ny ray. Ary misy ary dia mifamono mihitsy mampalahelo. Kanefa voalaza eo fa Andriamanitra apody ny fon'ny ray ao amin'ny zanaka ary fon'ny zanaka ho amin'ny ray, mba hakonana fianakaviana, mpianakavy tena mahafinaritra. Halan'ny Satana ny fanambadiana, satria Andriamanitra no nanorina azy, satria natao hitazomana ny endrik'Andriamanitra eo amintsika olombelona izany. Andriamanitra dia fitiavana, dia potehiny Satana amin'ny fomba isan-karazany, amin'ny fomba maro samihafa izany fitiavana, fifankatiavana izany. Koa andeha ampiarina, atsakany sy andavany ny tari-dalan'ny soratra masina eo amin'ny fiainam-pivady. Andriamanitra nanorina fanambadiana, Andriamanitra nanamasina ny fanambadiana, Andriamanitra no nanome ny tari-dalana rehetra ny fanambadiana izany,
aoka ho arahana tsakasy andavana zany. Salamizay koa eo amin'ny fiainan'ny mpianakavy, ray aman-dreny sy zanaka, zanaka sy ray aman-dreny, arao taridana avy amin'Andriamanitra fa ho sombin-danitra ety an-tany na ny fiainan'ny mpivady na ny fiainan'ny mpianakavy. Andriamanitra mba sy hitantsika, hiara hivavaka isika. Dia Andriamanitra rainay any an-danitro, ray zanaka sy fanahy masina, misaotra, midera, mankalaza, manome voninahitra, makasitraka tanteraka anao zahay, satria ianao no nametraka izany lamim-piainana eo amin'ny fiainana zanak'olombelona izany, ny fiainam-panambadiana, ny fiainam-pianakaviana. Kanefa dia ataony Satana lasibatra, teny amin'ny fombatrany amin'izany ankehitriny. Tompo, mifona aminao zahay, mivalo aminao zahay, avereno amin'ny laon'ny tokantrano, avereno amin'ny laon'ny fiainam-pivady, avereno amin'ny laon'ny ny fiainan'ny mpianakavy. Tanterao ny teninao malaikatoko fahatelo teo, apody mifondray ao amin'ny zanaka, fony zanaka ho amin'ny ray. Tahio mpivady rehetra, mba hiveno tanteraka eo amin'ny atao hoe fifankatiavana marina. Eny Andriamanitro, feno io fitiavana io ny fo saina fanahy, fenoa ny fitiavana io ny fandraisana, ny fifandraisana, fenoa ny fitiavana io fampiresahana, ny fiaraha-miasa, indrindra ny fiaraha-mivavaka. Manantena valim-baka avy aminao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Isaorana ny tompo, ny amin'izany misaotra anao nanaraka ny fotoana. Isaorantsika manokana koa ireo rehetra namaky teny, namaky tampitiavana, tampifaliana. Andriamanitra homba sy tampivady, homba sy tampimpianakavy, homba sy tampifenakaviana rehetra, mba ho sombin-danitra ety an-tany, ary miomana ho any an-danitra ny rehetra. Amen.